faly ndraiky niany ty ary ampiravoravona tanteraka no iarabanantsika rehetrarehetra isan'ny tokantrano. Naiza naiza tanàgna sy toeragna misy anao ambarako sy tononoko ny fiadanan'ny tompo anapaka sy anjaka am'izay toeragna misy anao zay. Fotoana lehibe androany hariva zay izaragna amitsika reo karazana secret ara-panahy isan-karazany. Araky ny thème zay fafatatsika rehefa sabotsy hariva salam zao tsika dia miresaka betsaka mahakasika ny délivrance. Andeha ho azavaigna anao niany reo singa vitsivitsy alalagna fa tratrana famosaviana ny fiainan'olo anankiray. Zany le zavatra ho resantsika niany reo singa na fambara vitsivitsy afantarana fa tratrana famosaviana ny olona anankiray. Zay indrindra androany no engaviko atsika mba hipartage satria ikoragna secret maromaro tsika indrindra mahakasika nofo ihany koa. Azavaiko eto niany satria be da be ny olona managna problème amina nofo ohatra hoe magnofonofo ratsy, misy karazana nofo zay mila azavaigna anao niany agnatin'ny fampianarana dia après tsika mitondra mbavaka. Ka eto ihany koa dia magnentagna atsika ho anao zay somary kelikely crédit mba misy surprise na crédit niany hozaraigna amitsika. Defa ho anao zay meilleur partage eto zany niany mety mahazo defa miomana fignagnelagnelana igny zany raha ohatra anao ka présent ao zany misy RTL ho alefa eo wisy Telma ho alefa eo wisy Orange alefa eo. Zany hoe misy signal kely fotsiny nomenanao zany hoe Orange de misy numéro code maromaro alefa. Telma misy code maromaro alefa. Satria araky ny tenin'Andriamanitra hoe mahatsara anareo ny manome noho ny mandray. Ka ampiaritsika io zavatra tenenitsika io, ampiaritsika io zavatra vakitsika io tsy hoe andeha andany crédit-nao foana zay eto sanandro fa mba andeha omenay crédit koa anao niany. Mety tsy maharaka ho an'olo jiaby hoe tsy raikiraiky fa manao kosa zay androany zay maximum possible azo atao olona mampolopolo ny maro kosa aloha sura fa azo niany. Fa dia ho anao zany zay mba managna wifi agny an-tragno aza mifandrombaka eto tsony anao fa mba mandefera. Raha sendra anao managna moyen amina crédit aza mifandrombaka eto fa mba alomba ho an'izay managna olagna ny am'izay lafiny anankiray zay. Koa magnentagna atsika mba hipartage hatrany partageo ny vidéotsika fa ngeza be ny afatra androany ary ilainao de ilainao, ilain'ny fianakavianao. Identifieo daholo zay mba namana fantatsika agny ambadika agny. Ho atoroko anao androany inona moa dikany nofonao io ary ino ny antonina karazana nofo isan-karazany. Hozaraiko anao eto androany ray renao fiainanao tsy mety mihitsy tsy milamina mihitsy nefa tsy fantanao ny antony tsy mampilamigna anazy. Maro zany ny olo tratrana famosaviana zay tsy fantany araky le teneniko hoe en sorcellerie inconscient. Ka hovahana zany androany sady atoro anao ny lakile rehetrarehetra ahafahana miditra am'zany. Manentagna atsika rehetratrany partage ao anatin'izay partage au maximum ndao mba hiditra anatina groupe zay mba fantanao mihitsy androany ty hipartage an'ity afatra ity ao anatin'izay omeko anao aloha ty hira ty mandrapanaovanao partage ho atsika vehivavy ho avy tsy ho ela ny 8 mars managna viavy mahery koa ziona firaisana ho atsika zay hira zay tahin'Andriamanitra toy izao trano ny partage tompoko. True.
zona afafonga yapakafonga afamina viaveni zona afafonga. Ya, araka zany hira zany a ho avy tsoela ny 8 marsa zay agnasagna antsika rehetra mba hiaraka ankalaza. Alahady lasty koa maregna magnentagna anao za mba ho tonga maro. Managna fivoriam-bavaka ngeza betsika rapitso a manomboka amin'ny enonora maraina ny fidirana. Amin'ny enonora maraina fidirana voalohany a ary amboly madinika io zany. Entaniko ianao a zay mbola tsy mahita ny toerana io a ka sambany androanao magnaraka engaviko aloha anao i-abonné n'ity page ty. Abonné ny page-tsika, ataovy j'aime de partage au maximum araka zay tratranao. Miditra amin'ny enina ny fidirana voalohany rapitso a ery amboly madinika. De vita io a misy bus mitatitra ndray a maimaim-pona avy amboly madinika mandeha ty amin'ny méga église. Zany hoe manomboka amin'ny fito ora sasany zany efa misy bus mivezivezy foana eo jusqu'à valo sasany. Ka entaniny ianao zay mba ho avy aty rapitso a mitondrasa vilisy sotro fa misy fiaraha-misakafo. Partage ohatrany avako za tena mba magnentagna anao ndao mba hipartage. Za androany mba tahita olo mandrivony mihitsy hiaraka agnaraka en direct eto amin'ny alalanao nefa ny ampitombo an'izany. Mba partage fa mafonja de mafonja ny afatra androany a ilazao daholo zay mba namanao agny ambadimbadika agny vadibadio agnatin'ny ami ao a de mba identifieo izy. Mba hiaraka mandresy amitsika ho fantany am'izay dikany nofo ratsinazy io. Ho fantany am'izay ny dikany hoe inona moa rehefa nofo sahala am'izao de inona ny dikany. Ahoana ny amantaragna fa nisy namosavy. Ahoana ny amantaragna fa sy nangalatra ny étoile ary ho ataontsika délivrance ianao ambadiky zay. Secret ty atoroko androany ty a miangavy partage maximum. Partage eo a premier culte rapitso amboly madinika amin'ny enonora am 6 ora deuxième culte méga église. Dia am rora sasany après-midi ny troisième culte. Marina fa misy bus mitatitra maimaim-pona aller retour a miainga avy eo amboly madinika manomboka amin'ny fito ora sasany. Eo amin'ny cycle star eo zany a no départ atsika devant cycle star raha andeha hivavaka ty amin'ny méga église ianao a eo amin'ny cycle star ny rendez-vous misy bus maimaim-pona de mitondra vilisy sotro hoe daholo ny fianakaviana ilazao zay namana fantanao a hiaraka nompon'Andriamanitra tsika rapitso eto amin'ny Juna Fraisany zay arahanao amin'ny tenako pasteur David Rakotonandrasana. Androany hariva hivavaka hitondra fampianarana mahakasika ny fanafahana amin'ny tontolo ara-panahy ampandresy anao Andriamanitra androany. Partage hatrany ampitomboiny partage a ieno hira anankiray tsika après an'izay tsika lasa ny fampianarana de sady mijereva eny anao amin'ny écran fa mandeha tsy moramora egny le crédit a araka le fanampanantenananao a mahomby azy. Mitady zay atsara karaha olo jiaby fiainana tsy vitany mipetra mora tsy maintsy zahana ny raha mampanjara. Karaha tsy aminanjy ny fiainako arô satria miady araiky misy eo za mavita tsy vitako tsy zakako fa mila namagneky za iara-dalana mina desideza hoe miaraka mina hoe sa Jesosy tsy ala marikitranao za zegny no mety zegny kwa
an'izao fa nandray décision hitako hafa mihitsy fiainako zao mila mignafoagna tsisy tebitebe tsy voazongozogno ny fakampagna satria tegna mafy fiarovany anah milamigny miadagny fa misy namagneky zao iaradaalanamina desideza hoe miaraka amina hoe sa Jesosy tsy ala marikitranao zegny no mety zegny kwa tsara fa mila namagneky za endravana fotoana lehibe androany a fotoana mahagaga iarahanao amin'Andriamanitra maro aminareo miaino anareo zany androany a ivaha am'izay probleminao io ho anao zay marary androany a ho sitrana amin'ny aretinao ianao ary tokantrano misy anao io de ho kasiny herin'Andriamanitra naiza naiza toerana misy anao androany a amangy anao fomba tsy takatra ny saina ny tompo ray masonao misaotra anao a raha afaka izarany ty afara ty a mangataka ny tananao mahery araka amiko eto enao fanamasina no an'olon-tsaina iteny hiasa amin'ny sambatan'olona aoka ny rano Jesosy androany anadio an'ity fotoana ity andrakotra n'ity fotoana ity koa ambaranay tompo fa mandresy ny fotoana tahinana ny fotoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Eto zany tsika revagna dia mbola tsy mitsatra za teo mampafantatra fa rapitso maraina manomboka amin'ny enora ny culte voalohany ato amin'ny jona firaisana zay ataotsika eto tsy ambolo madinika ary alahady ngeza be io zay arahantsika mankalaza ny tompo amin'ny alalana fisaorana sy karazana fiderana manokana ka manentana antsika rehetra na efa mpivavaka ato ziony ianao na voasambana eto anao mahita an'ity page ty alefanao miabone ny page mba ahafahanao manaraka foana ny fandarana. Premier culte zany ambolo madinika manomboka amin'ny enora tsy diso de ny en direct koa mazava ho azy magnaraka an'ireto annonce resako reto ho anareo zay mpagnaraka en direct aza mirate fa fotoana maventy be rapitso zay andrenesanao révélation miaraka amin'ny pasteur David de révélation no renao fampianarana no azonao vavaka atolotra anao tsy mampanengina zany magnaraka ny pazitsika fa zava-pana 100% ny resahana eto
zavatra mampiova fiainana, zavatra mahatonga saina, fampianarana mafonja fa anao miaina mifagnaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny deuxième culte indray aty amin'ny méga église Antanandava. Marina moa zany fa fandehanagna aty amin'ny deuxième culte amin'ny 6 io misy bus mitatitra maimaim-pona avy eo amin'ny cycle star Ambolomadiniky. Misy bus be da be zany eo gratuit. Raha andeha hamonjy deuxième culte ianao dia afaka mitondra ianao vilia sotro iarahantsika mihinana satria misy sakafo zaraina aty maimaim-pona, zarain'ny fiangonana Juna Fresh ho anao. Dia ny deuxième culte amin'ny 6, ny troisième culte ny après-midi rehefa vita fiaraha-misakafo iny zany dia amin'ny rora sasany. Manentana tompoko ho antsika rehetra Juna Fresh tsy mialon-drafy tongava atsika jiaby ho anao zay manana olana ka mila vavaka manokana mba hoe te iona amin'ny pasteur David en direct ianao fa tsy amina fahita lavitra, tongava aty amin'ny méga église rehefa lahady amin'ny 6 ora ny deuxième culte, amin'ny rora sasany troisième culte. Toy izy hatrany partagesika manentana atsika rehetra salamiza manokana zao dia fa nipartage be da be agny amin'ny groupe zay fantako amin'ny ami zay haiko ary manentana anao ihany koa za mba hijery agny amin'ny écran igny fa misy crédit surprise mandeha foana igny zay natokana ho antsika rehetrarehetra zay manana olana amin'ny resaka internet, zarana crédit anao naizanaiza misy anao zany raha mbola Madagasikara azonao ampidirigna regny crédit regny anoizanao ny fagnarahana ny fotoana. Toy izy hatrany partage misy tena tsy mipartage mihitsy hitako ne izy io eto amin'ny misy zavatra jerevako azy misy tsy mipartage mihitsy fa varigna mijery toy izy partage identifie ny namana. Ikoragna atsika amin'ity hariva ity reo karazana famantarana vitsivitsy alalanao fa tratrana famosavigna ny fiainanao. Ary horesatsika misimisy koa anatin'izay ny amin'ny tontolon'ny nofy sy reo karazana fomba itenenan'Andriamanitra. Ary voalazan'ny baiboly raha teo zany hoe misy fomba roa ozy eny telo ara iresahan'Andriamanitra amin'ny olona dia amin'ny alalan'ny nofy sy ny tsindrimandry rehefa matory amin'ny alina ny olona, amin'ny alalana nofy sy tsindrimandry. Zany hoe rehefa anao zany magnonofy igny matetika agnatina nofy dia misy message, ary message io misy ao karazana décision ara-panahy, na io décision n'Andriamanitra na io décision ny Satana. Monde anankiroa ihany manko no mijoue eto amin'ity fiainantsika olombelona ity. Ka ao anaty nofy matetika dia misy karazana décision ho za teo na io décision n'Andriamanitra na io décision ny Satana. Zany hoe reo karazana zavatra zay ho avy na hoe fa lasa dia indraindray hitanao zany anaty nofy. Hita koa indraindray aty amin'ny fiainana normal amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona zay matetika ahitagna andreo karazana fotoana sasatsasany zay io akanjo anaovanao io reto lamba reto zany tampoka akeo tsy hitanao azy, mety atina akanjo io, mety akanjo ivelany io, tsy fantako mety bankiraro io, fitaovagna isan-karazany zay ampiasainao, mila mailo zany ianao tandremo sao dia efa nisy fotoana tsy hita ny lambanao nefa aveo hita ndraiky. Izy io moko matetika raha vao fitaovagna an-tegna na stylo reto reto arane misy fotoana tena ahafahan'olo mamosavy anao ohatra agny amin'ny bureau-nao agny na agny am-pianarana na amina setra isan-karazany amin'ny toeram-piasana tandremo sao dia misy fotoana tsy hitanao tampoka ny stylo nao dia aveo hita ndraiky. Raha vao misy zany karazana fitaovana na inona io na inona indrindra ohatra hoe kojakoja tsy fantako inona zay anao personnel nisy fotoana tsy hita tampoka aveo hita ndraiky. Ka raha mbola tianao ampiasaigna igny aza tonga dia mampiasa an'igny raha tsy efa nisy vavaka sy délivrance natao. Satria possible amin'ny alalan'regny akanjo nanjavogna ho azy, fitaovagna nanjavogna ho azy, ny sasany brosinify nanjavogna ho azy, mialatsiny fomba iteneniko anany silipo nanjavogna ho azy, patalogno nanjavogna ho azy, zipo, soutien sy ny sisa tsy hitanao azy dia aveo hita ho azy. Faites attention avako aby fa misy amin'izy regny dia nindesin'olo tamina toerana hafa zay nindesiny nagnozonana fiainagnanao nangalarana an'izay mety ho karazana anjara voatendro anao. Mailo zany atsika fa ndraindray après n'izy regny lasa nisy aretigny nahazo an'le olo. Après n'regny fitaovagna tsy hita regny ny sarabady ny sasany lasa tsy mba nantozontsony amina resaka fitiavana. Ao ny sasany lasa tsy niteraka, ao ny sasany afakasa sy ny sisy. Eto zany roany mijoro amin'ny mahalelan'Andriamanitra anahy ka nazovy anao efa nisy fotoagna nanjavogna ny fitaovagna anao nefa hita
ka hitanao fa lasa nisy fiantraikany tsy nanjary taminao zany ho foanana amin'ny anaran Jesosy zany rava tsy manan-kery tsy manam-pahefana somary apetrao amin'ny lohanao ny tananao rehefa mivavaka aza miandry bekona na sandrato ambony fotsiny ny tananao de fa ampy andraisanao zavatra zany amin'ny anaran Jesosy nazovonazovona mosavy anao tamin'ny resaka fitaovana androany mandray ny hery sy ny fahefana amin'ny mahalelan'Andriamanitra anahy roako amin'ny anaran Jesosy ny fiasan'izay fanahy zay ary ambarako fa tsy ambinina ambarako fa asa maty ny asan'ny devoly zay mety nanimba tagny amin'ny toeram-piasana nandrava ny lafiny ara-pitiavana zay natonga anao niady foana tamin'ny vadinao natonga ny tokantranonao ny korontana roako amin'ny anaran Jesosy zay fanahy zay nizaniza reo karazana voleur de destinée nangalatra ny destinénao tamin'ny alalana fitaovana na taiza io na taiza ambarako fa nul et sans effet nul et sans effet au nom puissant de Jésus vous êtes délivrés maintenant reçois votre délivrance au nom puissant de Jésus mivavaka je déclare aujourd'hui que vous êtes libre afaka ianao tsy azony devoly fatorana intsony vous êtes libéré mon ami vous êtes libéré ma sœur au nom de Jésus-Christ raisy ny fanafana androany tsy mandaitra aminao zay karazana fanaraty zay amen 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 toizatran'ny partagentsika ho anao zay présent am'izao fotoana zao a toizatran'ny partage mandray zavatra ianao androany de ho anareo zay marary rehetrarehetra manaraka ny tiany direct ty ho anao zay marary ho anao zay manana olagna na hoe mba miandry anao zany tsy fantako hoe mety mba misy volanao andrasanao avy amin'olona mangalanao diloilo mangala menaka zany samy maka menaka ataovy akaikinao ao menaka sady toizanao trany partage atsika rehetrarehetra mihitsy na de menaka efa avy na masina tagny am-piangonana ary le tsy manino fa raisy fotsiny fa ho avozotsika indray ny onction amin'ny fiainanao androany ho isy hery magaga indray amangy an'izay diloilo zay toizatrany ny partagenao de aza de varinao fa ndraindray misy crédit io milatsaka ho azy eny amin'ny écran eny de fa samy mba maka zany ho an'izay tandrify anao de mangala diloilo mangala menaka prenez-vous de l'huile mes frères prenez-vous de l'huile parce que je vais oindre cette huile là après je vais prier pour cette huile là pour te guérir pour t'avoir une onction nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ amin'ny anaran Jesosy Kristy oka zay rehetra menaka alainao androany ho lasa menaka magaga menaka hitondra fahasalamana menaka andravagna ny fanany famosavina menaka manasitrana menaka mitondra firoborobona amina varotra menaka mandamina tokatrano amin'ny anaran Jesosy Kristy naizanaiza toerana misy anao ho kasiny herin'Andriamanitra igny diloilo igny amin'ny fotoana igny ampiasainao ivadika famantarana sy fagagana ivadika témoignage ary ho marina aminao ny agnaran'ity volana taona ty hoe année de témoignage tsy maintsy hijoro vavolombelona ianao zay manaraka ny direct eto toizatrany partagesika manantena partage maximum avy aminao za mino fa androany partage maximum indrindra tamin'ny any direct atsika rehetrarehetra amin'ny alalanao ho anao zay manaraka ny direct eto zany tady fa ny fitaovana tompoko tsy manana tongotro ohatra hoe famafa stylo akanjo tsy manana tongotro igny nefa magaga tsy hita tampoka nefa efa nikaroinao partout ka mila melo ianao fa misy olona te agnisy ratsy anao zay ny dikany zany hoe tsy zavatra tsotra zany nivery akanjo revana raha anao zany very akanjo tsy raha tsotsotra zany fa androany za mivavaka rakofana amin'ny rano Jesosy zany tsy mandaitra aminao zay mety ho famosavigna ataon'olo agny ambadika agny tsy mandaitra amin'ny fiainanao zay mety ho karazana fankahalana tsy mandaitra amin'ny fiainanao ny ozony tsy mandaitra amin'ny fiainanao zany amin'ny anaran Jesosy alaivo hatrany le diloilo anao zay mbola tsy nahazo diloilo teo ndana makagny an-dakozia raiso le diloilo fa androany Andriamanitra amangy nisan'ny tokatrano amangy nisam-batan'olona amin'ny alalan'ny hery mahagaga ary ho isy karazana fitahina ho azonao ho anao zay mampiasa an'igny diloilo igny andeha be am'izay ny varotra ataonao iroborobo zay rehetra ataonao ho anao zay mikarakara dossier io maminany amin'ny fiainanao ilaminy dossiernao ary ho lasa agny andafy anao zay magnaraka antika te hoan'ny any mpitan-dranomasina resady mitsodrano androany mitsodrano anao fa afaka une semaine nandray vaovao tsara ianao après 7 jours de cette nuit là vous recevez votre miracle
au nom de Jésus, andray miracle anao ao ambadiky 7 jours maximum zany teneniko anao zany. I zavatra andrasanao io. Misy amitsika eo no eo androany andray fagagana. Misy amitsika rapitso maraina andray fagagana. Raha anao zany de fa sambory sady. Sambory raiso amin'ny anaran'i Jesosy ny tsodrano. Fa misy onction eto amin'ty en direct ty mikarakara ny fiainanao. Eno tsara. Eo zany no ilana fiambenana foana amin'ny fiainana. Mila miambina avako amin'ny alalana vavaka. Mila managna ny Jesosy ianao. Misy monko rehefa ny karazan'olona délivrance no ilainy fa i Jesosy mpagnano délivrance tsy ampandrosony agnatiny akao. Ka eto sa mba tia agnentagna naizanaiza misy ianao mba tena tonga ny ty zavatra ataontsika ty androany andaitra aminao. Ndao samby ametraka ny tagnantsika amin'ny fotsika. Apetrao ny fonao ny tagnanao zao. Ho anao zay manaraka ny direct. Naizanaiza misy ianao avereno hoe ray masinao manatona anao aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mibebaka aho, mifona aho ny amin'ny fahotana rehetra zay nataoko. Manolo tena ho anao a Jesosy io. Raisiko ianao Jesosy Kristy io ho tombo sy mpamonjy ny fiainako. Vonona ny anompo anao Jesosy aho. Mino anao aho fa ianao de Andriamanitra. Fa foany amin'ny bokin'ny fahafatesana ny anarako. Fa soraty amin'ny bokin'ny fiainana. Zanak'Andriamanitra manomboka androany. Mandrosoa ato anatiko fanamasina. Mandrosoa ato anatiko raha io. Tomoera ato anatiko ianao Jesosy. Any Kristia manomboka androany. Zanak'Andriamanitra manomboka androany. Anompo an'i Jesosy manomboka androany. Amen. Misy zany karazan'olona le délivrance ny ilainy fa le Jesosy tompony délivrance tsy ilainy. Zay mahatonga ana mampamerina anao ny vavaka igny teo minoza to sanjato ianao fa misy hery ao anatinao zao. Manentana trany partage manentana trany koa zao anao zay mbola tsy naka an'le diloilo. Alevo le diloilo ataovy akaikinao eo sady tazomy. Fa am'izao fotoana zao ivavaka. Ninona karazana zavatra ilainao amin'ny fotoana ampiasainao ty diloilo ty de mitrangy zany. Ninona zavatra inonao amin'ny fotoana ampiasainao ty diloilo ty de mitrangy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka tsisy famosaviana mandaitra tsony agnaty tokantragnonao manomboka androany. Manomboka tsisy heriny maizina afaka mipetapetaka aminao tsony satria androany hariva Jesosy manafaka anao. Androany hariva Jesosy manasitrana anao. Androany hariva Jesosy mamela ny heloko ao. Raiso ny famonjena, raiso ny famonjena, raiso ny fitahin'Andriamanitra, raiso ny fahitam-poti, raiso ny herin'Andriamanitra. Atonga anao ho fantatra, atonga anao iseho, atonga anao ho hainy fiarahamonina, atonga anao lasa vehivavy sy lehilahy ilaina. Raiso zany fahasoavana izany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Ka afaka ifehezagna olona amin'ny alalana akanjo. Jerevy tsara fa natonga an'le vehivavy nitsidrana nandritra ny taogna maro sitrany de satria nikasika ny somotra viavin-damban'i Jesosy izy. Misy zany revagna zavatra io akanjo io afaka ifehezan'olo fiainagnanao io satria mirepresente anao ny akanjonao. Io akanjo fataovanao zany matetiky izy misy dignitrinao, misy fofonginao, de igny zany no mirepresente anao satria ny monde spirituel araky nefa averimberiko eto dia monde de représentation. Raha anao zany miresaka ara-panahy de tsy maintsy misy zavatra mirepresente. Zay mahatonga an'Andriamanitra rehefa mivavaka atao amin'ny testamenta taloha de hoe Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Jakoba, tsy maintsy miverina foana reo agnaranareo. Ka amin'ny fotoana tonga amin'ny toerana anankiray igny akanjonao igny de voalaza fa akanjon'ny ranona, zany hoe ny agnaranao zany voatonona agny. Ka raha agnano raha tsy manjary anao ny olona avy hatrany tonga de mandaitra. Tadio tsara zany. De zay koa mahatonga misy mpanompon'Andriamanitra ndraindray maka mosoara, mosoara de igny mosoara igny mirepresente anao. Igny diloilo nasiako narenao igny zao irepresente an'Andriamanitra igny amin'ny tokantrano misy anao. Avy fotoana maka kely amin'igny ka marary anao hosoranao amin'le vatagna marary de ho hitanao fa ho sitrana eo eo zany aretina zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ka ohatran'izany koa revagna ohatra hoe angofo. Ny angofonao aza de apariparitika fogna an-tokotany volo i randragna indraindray ny vehivavy avy magnala randragna de izy aforiporitra de atsipy atokotany. Azon'olona animbagna fiainanao igny volonao igny. Fa za mo eto araky nisy tereniko zany ivavaka androany hariva nizaniza ny kasa nisy ratsy anao tamin'ireo zavatra ny tany saiko reo tsy ambinina amin'ny fiainanao zany. Tsy mahazo manan-kery aminao tsony famosaviana.
aoka ho isy afo androany andevina an'izay karazana fanany famosaviany zay tsy aso amin'ny fiainanao tsony tsy ambinina amin'ny fiainanao tsony blocage ara-bola manomboka ho isy zavatra isokatra manomboka ho isy fandrarana isy afainganam-pandeha raha ianao zany manaova amen raha ianao zany raiso zany amin'ny fahasoavana raiso zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eto zany androany tena ho isy karazana transferna zavatra mihitsy ho ataon'Andriamanitra zay ny zavatra tsapako eto ho isy karazana transfert onction de transfert mety transferna vola io mety transferna onction io mety transferna arena io mety ho isy transferna lova ho azonao io anao zay mijery eto io satria zany zavatra henoko amin'ny tontolo mifana hoe anao karazana transfert Andriamanitra androany io zavatra nandrasanao elabe zany ho transferen'Andriamanitra am'izay io a mbankany aminao raha mino an'izany ianao a andray transfert ianao amin'ny zavatra andrasanao io raiso ny fahasoavana za moa de mampianatra foana eto rehefa mandray tsodrano manana fatakarany rehefa misy lelan'Andriamanitra miteny zavatra aminao ka misy zavatra azonao atao miazaka za manaova zavatra regny moa numéro tsika regny mandeha ao regny a numéro telefone ho an'izay mba tianao famafazana manokana raha tsapanao hoe nakasika anao le teny teto renao hoe enao mihitsy no nivavahagna teto a afaka mandefa zavatra anao am'iregny numéro telefone regny entanina zany ary tsy teregna fa anjaranao no manao an'le izy nisy fotoana i Paoly apôstôly a niraisina mpaminany anankiray antsona hoe Agabo ny sentirany naminany tamin'ny fiainany io Agabo io hoe zay tompony ty ceinture ty izy de ohatran'izao ny anaovagna anazy satria averiko ihany fa ny monde spirituel de monde de représentation ka ny akanjo ihany koa araka rehefa teneniko teo ny sarinao de fa afaka amelezan'olo anao sary misy ene amitsika reo hoe anao tsy mahafantatra anao milamigny tsara fa possible isarinao io misy mitondra agny am-pasa zany re mandeha nahita kapan'olona nanao témoignage tao amin'ny page tao izy ambanin'ny faladian'ny kapa hoe sirin'olo lakroa ambanina kapa mba imagine anao zany niara-tsim-pagnana mpiarabelona izy anefa ny olona mavita agnatao soratra ambanin'ny kapanao olo mandeha an-tragnonao olo mivezivezy an-tokotaninao olo mahafantatra anao ka raha tsy managna ny herin'Andriamanitra ianao zay natonga anaty eo nampirisika hoe ndao a mba handray an' Jesosy tsika de nampamerigna vavaka fa ho hitanao manomboka androany anareo jiaby zay efa niabone tamin'ity page ty tsy misy famosavina mandaitra aminareo nizanizy ianao a fan na super fan mpagnaraka foana ny andirecta zay ataon'ny pasteur David tononoko ny rano Jesosy mandrakotra anao ary na efa resy ary ianao androany ianao atsanga ny ositra indray ho isy ositra androany ho transfere makany aminao any anangana ny fiainanao io na de fa avy afa baraka ary ianao iverina ho lasa olona ilaigna indray anao fiarahamonina manangana anao Andriamanitra andro ny arivo mitahy anao Andriamanitra andro ny arivo mampandresy anao Andriamanitra androany raiso zay ositra zay ry havana ho isy zavatra efa miala agny amin'ny plasiny am'izao fotoana zao makany aminao transfert reniko foana le ositra reniko foana le teny miverimberina hoe transfert ho isy zavatra ho transferen'Andriamanitra misy olona zany eto azo vola be mihitsy resaka transfert avy any andafy transfert avy amina compte hafa BOA BMOI BNI Access Bank ho isy transfert miracle money raiso amin'ny anaran'i Jesosy my name is David Blessing mitsodrano zay karazana transfert zay ho tanteraka amin'ny fiainanao raiso zay onction goavany zay samy mandray raha ianao zany de sambory amin'ny alalan'ny fanatitra ny transfert anao raiso amin'ny anaran'i Jesosy ny transfert d'onction eo amin'ny écran eo za teo a misy numéro hoe mandeha eo a ho anao zay tianao zavatra manokana ary manentana atsika rehetra raha marary ny ambony fandriny anao am'izao fotoana zao manombo mihetsika ataovy dolo zay fihetsika tsara vitanao elabe fa eto ny onction androany transfere makany aminao any anaty ozatra any anatin'ny lalandra raiso ny hery oka ho isy fagagana eo no eo manasitrana aretina manafaka anatina fatorana raiso amin'ny anara Jesosy ny afon'Andriamanitra mivavaka androany nizanizy ianao anatina fatiantoka anatina trosa Andriamanitra andao ny transfere onction anafaka anatina trosa nizanizy ianao anatina fanenjehana Andriamanitra andao ny transfere fanafahana raiso amin'ny anaran'i Jesosy zany ropapapazika andalabasiko lobeze kendelebosha paronta azagaga anao raha manomboka mahino zavatra mamay midina amin'ny vatanao io fa mikasika anao am'izao fotoana zao ny ositra transfere ny ositra am'izao fotoana zao transfere ny fahasoavana transfere ny fahitam-pity
transfereny vaolana raiso amin'ny anarany Jesosy. Misaotra tompo, misaotra fanamasina manafaka olona maro ianao. Ny akanjo ihany koa revagna raha azavaigna ny dikany hoe akanjo dia voninahitra, protection, couverture, zany dolo ny akanjo. Ka mailo atsika amin'ny akanjotsika, tsy de tsara zany ny fanakalokalo akanjo amin'olona na de mpiavagna aza. Mailo ihany ianao raha misy olona andeha hivahiny an-dragnonao ka tsy nitondra akanjo izy fa akanjonao no tiany atao. Mba mailo ihany fa ny akanjo de tsy izy fa ianao, ny akanjonao mirepresente anao. Aza manaiky anaovan'olona akanjo zany satria possible ndesin'olona amin'ny toeran-kafa ny akanjo igny de lasa misavian'olona anao. Tsy mampianatra anao ratsy fanaza fa mampianatra anao hitandrina satria azon'olona amelezagna fiainan'olona maro de amin'ny alalana akanjo. Toy zatrany partage namako mino fa mbola ao tsara ianao hipartage androany. Ary ny akanjo ihany koa dia fiaro egnatra. Zany hoe rehefa olo zany tia hagnala baraka olo de io akanjo io no amisaviny. Fiaro défaut, ny akanjo de afaka miaro anao amina faiblesse isan-karazany. Ka misy olona mipetraka irery nefa tsy hita ho azy aky akanjony, izy raiky nefa tragno raiky. De ho anao mihitsy ty message ty androany, raha anao mipetraka tragno raiky de aveo tsy hita ho azy teo akanjonao. Mailo ihany ianao ny am'zany, fa androany Jesosy matoa mampandre anao zany afatra zany, te hanafaka anao izy, aza mantahotra intsony fa Andriamanitra mampandresy anao. Reso zay fandresena zay avako aby amin'ny anarany Jesosy. Matetika moa krevagna ny akanjo rehefa ela tsy hita, ohatrany tianao atao zany. Anao zao raha misavasava armoiranao ka misy akanjo anankiray ela be tsara hitanao, karaha tianao tonga de ho atao zany. Anao amin'igny am'zay Satana miprofity. Fa anao ne tsy vita ny profity anao amin'ny anarany Jesosy. Ary après tranga-javatra sala am'zany maro ny olona marary mafy. Misy olona tonga de paralysé mihitsy après very akanjo. Izy tsy mafantatra fa nisy nalaka akanjo anazy de lasa narary izy. Lasa mandamaka ampandriagna sy ny sisa. Accidentaire moa ny sasany sarabady. Fa zany rehetrarehetra zany natany saiketo raha tsy mandaitra aminao amin'ny anarany Jesosy zany. Ary aza anaovagna tsony raha ohatra ka hitanao azy ny akanjonao, aza anaovagna tsony. Ary raha sendra raha moka tsy anaovanao tsony de tonga de dory. Sendra ozinao hoe tsy maintsy ataoko fa tsy managna fa ty za, ndana vavao aloha na hoento manatona mpanompon'Andriamanitra. Vakio ny Baiboly fa ny fomba nangalaran'ny Jakoba ny tsodran'ny Esau de akanjo. Akanjon'ny Esau nataony. Zany hoe ny olona zany rehefa te hangalatra destinénao de ny akanjonao fotsiny no akany anazy. Sady mijereva ihany ianao amin'ny écran za te fa mandeha foana le crédit so de manometsiny ianao ve hoe za pasteur tsy nazo tam'le crédit, be da be izy ao be da be izy ao. Tsy haiko olona firy maromaro no afaka misitraka anazy ao zay Ary raha mbola olona mampolipolo ny maro fogna niany mahazo. Fa de samby tainy tompo ianao. Vakio tsara amin'ny Baiboly fa ny fomba nangalaran'ny Jakoba ny tsodran'ny Esau za de tamin'ny akanjo. Matetika io akanjo io de mijanona eo ny empreinte digital, empreinte na dignitra. Ohatra zany agny am'iregny firenena efa mandroso regny rehefa hitady mpangalatra ka ohatra nisy akanjo tavela teo na nisy lamba teo de amin'ny alalan'ny regny de efa afantaragna ny olona anankiray satria araky ny teniko teo hoe mirepresente anao ny akanjonao. Satria ny fanoloranao ohatra hoe menao olona anankiray ny akanjonao de midika zany zay fa nanome fiainagna an'igny olona igny anao. Raha mpanompon'Andriamanitra ianao tsy maninona hoe mba tianao iampitany am'le olona le ozitra, fa raha olona tsy de mbola vodim-ponono ianao, il faut faire très très attention avec tes vêtements. Tandremo. Ary ny ody ratsy sy ny famosaviana manko rehefa tsy tonga any am'le olona ny siblegna de miverina any am'le naniraka. Zay le hoe retour à l'envoyé. Zany fandehan'izy io. Rehefa tsy tratranao zany de miverina aminanjy agny de azon-draha izy. Ary be da be ny olona manomboka ho fantatra mbata ty en direct ty hoe namosavy izy satria izy indray nitratra ny aretiny. Izy indray nitratra ny raha tsy manjary. Nanomboka tsy nandaitra taminao tsony ny famosaviana satria nahitany ty vavaka eto ty anao de misy rano Jesosy mandrakotra anao am'izao fotoana zao de ho lasa retour à l'envoyé io fanaratsy zay nanao anao io. Ka ny mpamosavy de le zavatra anaovanao ny tiny fa tsy manaiky izy ohatra hoe hividianana vaovao.
zay ny fatarinao mpamosavy kasketinao igny mba mivanarao kasketinao ty mivana linetinao regny olona tia miady fitaovagna anao regny tandremo a mivana linetinao vidianao vaovao izy tsy tiany fa lefa avy ataonao foagna ny tiany do anao fa vidianao ka bazary hoe raha izy tia mangataka an'igny vidiano izy raha ohatra ka tianao fa tandremo fa za de mandeha amina sentiment antsony ka tsy de tsara ny magnome olona zavatra zay fa avy nanaovanao raha ohatra ka tsy ampy fiarovagna anao tandremo tsara ty fa ilainao ty fahalalana ty nisy fianakaviana ndray andro zay fantataraiko teto nandeha namangy hava rehefa tonga tamin'ireo havan'ireo izy a tsisy raha niadivany vatro tagnatin'ny tragnony havany io raha tsy bankiraron'le havanjareo bankiraro fa nanaovana mba niezaka ihany le rempianakaviana nagnazava rô andraso rô anao nde vangako rô fa ty efa nanaovako onzy fa taty fogna fa tsy magnino le raiky moa diso tsotra loatra de nameny tagniny bankirarony fa après n'igny tompoko de afakasa na rary ny totonga na fiainana satria ny akanjonao de mirepresente anao fa tsy ndesigny mampatatro zany a fa ilaina ny fahalalagna salamizao mba hanafahana anao satria amin'ny fotoana fantanao ny marina de manafaka anao tsy ho andevo ka ny mpamosavy tsy managna foantra zany reo zany tsisy pitié ny olo mpagnano raty zany sans pitié ary zay ny natureny devoly sans pitié rancune ary tena hoe tsy miambahamba mihitsy agnano raha tsy manjary ka matetika nefa de ny avagna no mialona ny olo akaiky no mialona ny olo mafantatra no mialona ka mitandrema ny amin'ny akanjo zay anaovana ento ambavaka raha ohatra ka tsy maintsy anaovagna hoa ary sasao tsara fa possible ibloquen'olo fiainanao a igny akanjonao igny na kapa io na kiraro sy ny sisa ny vehivavy matetika tia mifanakalo akanjo il faut se méfier les filles faut faire très très attention satria tsy tsara izy koa akanjo ataonao io a mifindrafindra amin'olo agny aza vela isy fitaovana tavelan-dragnon-dalahy fa tsy hainao n'olo nandimby anao kagny misy moka amin'iny magnano tsena trenitra mitondra semise maraigny mitondra zipo mitondra soutien de atao sara digno akagny anao nodigniny mety nisy olo hafa nidy tao ka mety nasian'olo raha tsy manjary de aza gaga raha sendra tatra na blocage fa afatra farako eto atsika jiaby mba tsy hotratrana raha karan'izay tsony amin'ny manaraka mahazo tombony ianao miaraka amin'ity fandaratsika isaka ny sabotsy ty ka aza mba misasatra mipartage aza sasatra mampafantatra namagna no sady jerevo ihany ny crédinao so de mbo anjaranao no mahazo azy de misy ndraiky karazan'olo a very kiraro araiky teo igny akanjo ireto zavatra reto zany mety possible agnaty nofy zany nahitanao anazy fa mety possible koa réel hoe teo fotsiny kiraronao very fa possible anao natory tamin'ny alina igny de nagnonofy very kiraro na hoe nanjarana nagnano pieni ndraiky anao ka ny kiraro tompoko de midika direction tany homboagna toerana alea ohatra anao zany tokony andeha lavitra de nasian'olo raha tsy manjary tamin'ny alalan'ny kiraronao de lasa tsy tonga lavitra ny fiainanao fa lasa nitorona en rond direction azo ilazagna anazy iny koa hoe orientation lasa misy orienté mafantatra ny tokony andiana de misy koa azo ilazagna ny kiraro koa de hoe mouvement misy zany revagna fiainan'olona tsy en mouvement mihitsy tsy mietsika satria namosavin'olo izy tamina kiraro matetika de stoppen'olo amin'ny alalana kiraro ny fiainan'olona maro mitondram-bavaka androany nataiza anao efa nagnonofitsy ny kiraro de tadio tsara fa tadiaviny devoly ampandalovagna famaignana zay ny fiainanao fa androany kosa mijoro a malelan'Andriamanitra tsy manankery amin'ny fiainanao zany tsy manampahefana amin'ny fiainanao zany ambarako fa rava ny fanany famosavina tamin'ny endrika kiraro anaovana fona ny impactana raha tsy manjary zay nataon'olona tamin'ny tongotra io miala ao fiainanao zany doroko amin'ny afon'ny fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy mandidy anao asatana miala amin'ny vehivavy io ianao miala amin'ny lehilahy io ianao hoe zao de zao amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny tokantrano io ny famosavina tamin'ny endrika kiraro fanako ny fiasan'izany fa oka kosa ianao ho tonga any amin'ny directionnao ho tonga any amin'ny orientationao ho tonga any amin'ny mouvementnao au nom puissant de Jésus reçois tes sanctions là amen tepoka magnaraka ao misy ndraiky koa karazan'olona magnonofy mitanjaka eto revagna somary
idirantsika lalindalina kely sady mitohy manao partage zany ianao misy karazan'olona magnofy mitanjaka izy zany matory andro alina igny de teo ndraiky ony izy mitanjaka io mety possible mety ampany any mety ny ambany mety misy akanjo fa ny ambony ndraiky tsisy zany hoe hoisy ampanjavatra zay tady agnala baraka io zany karazana fanany fafambaraka io mitanjaka io ary ny tegna grave amin'io ara ohatra ka tsy manao délivrance de miafara amin'ny fahadalana hatramin'ny fahafatesana raha mety hitsanga agnatin'io lasa marary le olona aveo satria nitanjaka misy olona zany magnofy mitanjaka zany hoe misy hegnatra zany tady hitranga possible koa io fanany fantrana zany hoe lasa managna problème marabola le olona zay raha jiaby ataony tsisy manjary varotra ataony tsisy mandroso raha vonao zany magnofy mitanjaka de reo ny zavatra misy fandroany mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery amin'ny vehivavy itsony zany tsy manan-kery amin'ny zaza lehilahy io tsy manan-kery amin'ity zaza vehivavy ty amin'ny anaran'i Jesosy zay nofo ratsy zay niseho tamin'ny endrika mitanjaka na taiza na rovina fona ary ambarako eto fa nul est sans effet au nom puissant de Jésus amen dia ao ndraiky ny sasany magnofo izy nagnatao robina mariage fa robe mariage rovotra rota ozy tsika izy regny tompoky matetika raha olo efa manambady anao na managna olo de fanana fisarahana na hoe divorce mila mitondram-bavaka mafy zany anao mety mbola milamigna anao zao mety mbola tsy managna olagna anao amle olo tianao mety mbola tsy managna problème anao mivadinao fa raha anao avy nagnofo nagnatao robe mariage ke rovotra de mivavah mafy mihitsy fa possible anagna olagna anao amin'ny fiarahagna amin'ny resaka ara-pitiavana ao ndray moa ny sasany magnofo peratra ananjy ony very tsy taony peratra de regny zavatra regny de signe lalagna fa lasa managna difficulté anao amina resaka vie de couple lasa managna difficulté anao amin'ny resaka fiainan-tokantrano fa androany je brise cette malédiction là au nom puissant de Jésus raha vako zay karazana ozona zay tsy mandaitra amin'ny fiainanao rava I broken in the mighty name of Jesus I declare in the mighty name of Jesus amin'ny anaran'i Jesosy Kristy you are free in the mighty name of Jesus receive this anointing misaotra tompo mankasitraka ny amin'ny fahasoavam-panahy zay miasa amin'ity minitra segonda androany ty zay anafana olona maro amin'ny anaran'i Jesosy miomany ianao fa tsy maintsy hoisy zavatra iova prenty miomany ianao fa tsy maintsy hijoro vavolombelona ianao ary mba miangavy ianao zany mba tongava ty amin'ny ziona mba manaova effort maray mba andao mba hiara hivavaka tsy maintsy hijoro vavolombelona ho ianao satria eto ny fanatren'Andriamanitra ao ndraiky misy sasany magnofo magnatao akanjonazy tamin'izy mbola zaza nde toko hoe izy zany zao efa 50 ans akanjonazy tamin'ny 15 ans ndraiky ony nanaovany de hitany tamin'ny nanofo izy akanjonazy taloha possible izy magnatao tablier tamin'ny radama tablier tamin'ny amin'ny tsy haiko taiza le école ny anaranao taloha niverigna nagnano an'iregny akanjo olbe regny zany hoe misy fanazany tia merina anao en marche arrière de raha vo iregny zany nofonao de possible anao tafierigny fagnano raha tsy manjary nataonao taloha na nde toko hoe avy nijaly anao de tia merina anao am'le fijaliagnanao taloha zany le fagnahy mety avy chômeur anao ka nagnanofy nagnataon'iregny akanjo tôlo regny de tia agnalanao ampiasagna zany le devoly tia merina anao isôme zany hoe misy fanana fijaliana tady amatotra ao fa androany amin'ny anara maherin' Jesosy zay karazana fanana fijaliana tia merina anao marche arrière zay ambarako fa nul et sans effet rava poteko ary motsamotsaniko amin'ny anaran'i Jesosy zany tsy mahazo mandaitra amin'ny tokantranonao tsy mahazo mandaitra amin'ny vadinao tsy mahazo mandaitra amin'ny fiarahamonina misy anao raiso ny fanafana amin'ny anaran'i Jesosy afaka nareo menakavy tain'Andriamanitra ianao zay manaraka ny tiany direct tia misaotra tompo amen de ao moa ny sasany mbola resaka akanjo any ty magnofo izy akanjonazy ndraiky nataon'olo hafa misy trangan-javatra tratran'izany mety tsy anao tratran'izany fa maro n'olo tratran'ty zavatra resako ty izy natory tamin'ny alina igny de nagnofo ndraiky misy akanjonazy ndraiky ny fa olo kafa magnatao anazy dikan'izany misy mangalatra ny chancenao misy mangalatra ny étoile anao misy mangalatra ny destinénao zany hoe misy olo zany tagny nangalatra vintagnanao io le anao le tokony anambady na lenjareo lasa tsy manambady anao
lenao le tokony hiasa anagna fiainagna milamina nalainjareo navadikinjareo io matetika amin'ny alalana fisafoan'olo loha ahafahan'olo mangalatra étoile amin'ny alalana sakafo angalarin'olo étoile amin'ny alalana relation sexuelle angalarin'olo étoile anao zany tsy mafantatra verinao fa nazo lalahy vanta nazo viavy vanta nefa nalainy étoile anao igny a partir an'igny anao lasa rava fiainana zay le hoe magnonofy magnatao akanjonao ataon'olo angalarin'olo zany ny étoile satria ny akanjo dia mirepresente anao misy ndraiky magnonofy magnatao akanjo maloto resaka akanjo zany nataony fa izy maloto izy magnatory aminaly de zany rehefa mahatonga ana sarotiny hoe raha olo magnaraka fandaharako magnaraka fampianarako mba magneky anao coacheko mba manaova madio mba mianara mba mipôzy fa izy regny de misintogna anao tsikelikely mankagny amin'ny fahalebiazana misintogna anao tsikelikely mankagny amin'ny fahombiazana karaha anao zany nagnonofy nagnatao akanjo maloto de miomana fa wisy vie de souffrance misy fiainana fijaliagna misy jaly zany ahazo anao fa zany hoa de tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy foanako amin'ny anaran'i Jesosy nizanizy anao efa nagnonofy nagnatao akanjo maloto ambarako fa afaka ianao androany hodovina amin'ny rano Jesosy zay fiainanao zay ho averina amin'ny laoniny ho anao zay mino raiso amin'ny anaran'i Jesosy ny fanafahana amen 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 satria ny zavatra maloto rehefa matetika andosiran'olo lifasan'olo de azagaga anao raha manomboka voelikiliky agny ampiasana azagaga anao raha mandefa demande gauche droite tsy mivaly le demande satria efa nisy fotoagna anao nagnonofy nagnatao akanjo maloto matetika boka rehefa nagnonofitsika tsy atsika abidikany misy ndraika tsy tadidiny mihitsy le nofony ino mora nofy analaly zay nefa matetika nofy tsy tadidy na anao raha mahita lizy zavatra important be matetika nofy raha vo important angalarin'ny devoly satria concerné amin'igny zany ny fiainanao mifamatotra amin'igny le fiainana de afen'ny devoly le izy manomboka androany Andriamanitra anokatra ny masom-panahy amerina ny fitadidina ka soraty tsara fa nizanizy anao nagnonofy nanao akanjo maloto tsy miverina aminao tsony zany vie de souffrance zany manafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy andro any ariva amen 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 de matetika ndraiky misy magnatao akanjo misoratsoratra tsorotsoriaka ozytsika be tsy misaraka akanjo misoratsoratra sahala amin'eny Josefa zao nomeny papany akanjo misoratsoratra izy matetika zany ny olona magnonofy an'izy regny dia bénédiction zany hoe fitahina ny olo managna hoavy matetika magnonofy magnatao akanjo misoratsoratra raha sahala aminay mpanompon'Andriamanitra de hoe anagna ministère anao mety anao mpaminany mety anao pasteur mety anao tsy fantako mpampianatra sy ny sisa ministère ny akanjo misoratsoratra bénédiction ho tahin'Andriamanitra ny anao amin'ny anaran'i Jesosy fitahina maro loko zay ny dikany de andray magnano akanjo vao magnonofy anao tonga de nagnatao akanjo vaovao be iregny tompoko le antsoina amin'ny teny anglisy hoe new beginning na hoe nouvelle départ fanomboana vaovao hoisy zavatra ho atomboka Andriamanitra zany amin'ny fiainagnanao zavatra vaovao raha ohatra anao ka nagnonofy nagnatao akanjo vaovao nouvelle départ new beginning reo zany le izy riavany ka magnonofy manasa lamban'olo ohatra anao zany matory amin'ny aly de raha manasa lamban'olo foagna hony anao esprit d'esclavage fanana fagnandevozana zany hoe misy olo zany tiagna andevondevo anao foagna agny misy ane karazan'olona olo magnano fety fa izy raha andevondevozin'olo fo olo mba milamigny fa izy karaha sahiragna fo ary misy olo de fa zany mihitsy izy tsy mba misy avantage sisiny fa izy nefa farany momokaty zafady am'le phrase ampiasaiko izy farany reraka izy farany vizana izy farany momokaty agnatin'ny taba jiaby akeo izy tsy mahita mangiragna mihitsy ary misy olo exploiten'olo zay zany le izy esprit d'exploitation zay le hoe magnonofy manasa lamban'olo foagna na anao magnonofy miasa foagna hony ireo le izy ravanay ka misy ndraiky sasany magnatao akanjo vao nefa misy tasy zay ndraiky koa zany le izy tagnatina nofy dolo reto resako reto nagnatao akanjo vaovao ndraiky anao fa nisy pentipety dikan'igny zany ho isy fitahina fa mety hiteraka problème ho anao le fitahina misy fitahina zany ho azonao fa mety hiteraka problème eto za mivavaka sahady tsy mandaitra ny problème diovigna amin'ny rano Jesosy ny fiainanao tsy ampisy problème anao zany fitahina ho azonao io tononoko fa ho azonao ny fitahina zay tsisy problème amin'ny anaran'i Jesosy Kristy
amen amen. Aza ho raisinao zavatra tsotsotra reto, zavatra resako reto fa important reto. Raha afaka mandrainao termonao de soraty, tsy afaka mandrainao tonga de avereno enona ny video rehefa aveo fa ilainao reto a magnampy betsaka anao a ny amin'ny zavatra mahazo anao io. Raha voakanjo mainty zany de fisaonana, dikan'izay misy fahafatesa. Io tsy voatery olo maty mety ho faty le varotro, mety ho faty le fitiavana, mety ho faty le fidiram-bola. Raha voakanjo mainty fisaonana na hoe esprit de mort. Ka ny nofy amin'ny resaka kiraro a, iverenao kely le kiraro teo a, tsy zavatra tsotra fa matetika misy dikany, satria ny kiraro de mirepresente vitesse. Raha vanao zany magnofinofy kiraro de ndray vitesse, ohatra anao zany mpivarotra ka nagnofy kiraro, vitesse na fandehanan'le varotro, hoe ho isy mpividy sa tsisy. De matetika izy io a, raha tsy mahita kiraro de ndray mahita tanalahy. Tanalahy manko karazana biby votsa, botsa ozytsika, lent, tsy mandeha malaky. Dikan'igny mila mivavaka mafy anao fa misy zavatra tady freine na fiainanao, na amin'ny lafiny ara-pitiavana, na amin'ny lafiny ara-pahasalamana, na amin'ny resaka fidiram-bola. Zay le kiraro mirepresente vitesse, connexion, ary azo ilazagna any koa hoe bonne direction, ka nouvelle de part, mandresy fanaintenina amin'ny tongotra. Reo zany le izy. Akanjo mena, raha anao zany nagnofina agnatao akanjo mena be mirety, de mila mivavaka ianao zay fa matetika ny rouge de mirepresente sang, na io misy accident, na ho isy fandatsahan-draha, na ho isy anina. Fa androany zany mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy tsy mandaitra aminao zany. Ary raha sendra efa nagnofy an'izany anao de ambarako fa foana ny fiasan'izay nofo zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahin'Andriamanitra ianao hoe ny akanjo violet de voninahitra na hoe gloire, mety possible anao nagnatao akanjo violet voninahitra. Akanjo blanc na fotsy pureté, fahadiovana, fahamasinana, hoe nagnofy anao nagnatao akanjo fotsy. De raha sendra ndraiky anao nagnofy kiraronao nivadiky, le à gauche ndraiky nataonao ta droite tato, de ho isy karazana confusion, misy karazana confusion, esprit de confusion amin'ny fiainana. Misy ndraiky olona mipose be izy fa izy tsy mikiraro, magnatao akanjo tsara be izy fa pieds, matetika izy regny a dia mety ho isy karazana tsy fahampina le fiainana, misy manque, na ihany koa hoe tsy fahatamombanana. Midika zany regny fa misy mbloqué anao a tsy andeha lavitra, misy raha tsara aminao koa fa tsy afaka mandeha lavitra. Karaha ataony regny vehivavy tsara tare nefa tsy manambady, nianatra be nefa tsy mahita asa, ndana jare fa presque regny karazan'olo regny avy nagnofina agnatao akanjo tsara be nefa tsy mikiraro. Rava amin'ny anaran'i Jesosy zay planiny satana zay, ary ninina décision le ratsy nataony taminao tamin'ny alalan'ireo zavatra nitantaraiko reo, ambarako fa foana, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. De ny kiraro very moa mazava ho azy fa misy mpangalatra ny fitahinao, na ihany koa hoe blocage. Kiraro tsy mitovy loko, mbola mitovy amin'ilay teneniny teo hoe confusion, na hoe osotra, zay misy problème ao ambadiky. Kiraro goka, pauvreté, tombaka ndraiky ny kiraro iny natao de tombaka. Ka ao ihany koa mila mivavaka mafy ianao fa mety possible ho isy souffrance amin'ny fiainana, lasa ho isy pauvreté, lasa misy blocage financière. De misy ndraiky izy magnofy nisy ny sintogna poketra, na ny sasany very bagage nagnofony izy matory amin'ny alina de very ny entagna ananjy, tavela tamin'ny taxi brou tsy tonga tagny an-tragno, efa tonga tsy hita ony nenta. Regny tompoko de mauvais signe, mila délivrance mafy. Ny versaka matetiky ny olo raha vao versaka lasa misy problème amina vola, na izy nikatramon'olo, na izy lasa misy trosa, na izy lasa managna zavatra isan-karazany blocage amin'ny resaka vola. Mety ho avy fa mila délivrance mafy ianao. Versaka niaraka amina produit de beauté, very niaraka tamin'igny olo maquillage nazy, mety nofo ale izy, fa misy te andefa masque zay ny fiainanao, na hoe masque de vieillesse. Misy ane tovolahy tsara tany be io fa ny fahitan'olo ananjy ratsy. Misy vehivavy managna forme, managna tare, managna bika fa tsisy mpanjengy satria nisy karazana famosaviana na metraka marque de vieillesse. Zany hoe raha vonao zany nagnofoka very pocket, very niaraka tamin'igny lakle,
veriny tamin'igny maquillage de misy masque de VIH matetiky de miafara amina fisarahana ohatra efa manambady aloha na managnolotina io zany matetiky mahatonga andregny le hoe fagnova sora lasa afa tanteraka ny fahitany vadinao anao lasa afa tanteraka fahitany le toeram-piasagna anao satria lasa namindrany zareo zavatra tsy manjary anao nianja mivavaka nizaniza magnaraka ny tiany direct ty ka tratrany famosavina fona amin'ny anarany Jesosy ny fanany famosavina rava amin'ny anarany Jesosy ny fanany famosavina ary transferena mankany aminao zay anjara voatendry tokony anao rehetrarehetra amin'ny anarany Jesosy mivavaka am'izao anio zao a ho tahin'Andriamanitra manokana ny anao men'Andriamanitra fahasoavana ny anao men'Andriamanitra fandresena anao a ary tononoko ny rano Jesosy mandrakotra anao manokana amin'ny anarany Jesosy Kristy. Amen, amen, amen. Eto sa le te hivavaka manokana ho an'ny karazan'olona anankifolo zay mba sahy androany mba ndeha anohana ny ministera mpanompono ka raha tena renao fa ho anao ty tsodrano ty magnentagna olona anankifolo mba hiaraka anohana ho anao zany zay vonona zany de jerevo ao a regny numéro telefônina regny a ho anao zay agnampita-dranomasina afaka manatanteraka an'izany amina RIA, Western Union, Monogram fa mivavaka androany amreto karazan'olo reto zay sahandroany mba anao fanatitra ho an'Andriamanitra oka niosotry ny fanamasina anampy anao oka niosotry ny fahitam-pity mba hikasika ny fiainanao arabola Andriamanitra amadika ny tantara-piainanao zay efa ny tany amina enatra ho avadika Andriamanitra ny amin'ny voninahitra ozoniko amin'ny anarany Jesosy reo fanaratsy naiza na matorany devoly anao mbarako fa mivaza ny fatorany zany rava ny asany demonia por abisande le bosha grebo sikondala boshe por kamande la babasuka amin'ny anarany Jesosy amin'ny anarany Jesosy tapatapaka ny rojovin'ny satana tsy mahazo mamaritra anao tsony izy vaako zay tontolo ara-panana ny diny devoly ny fiainanao nataiza na ny diny devoly ny fiainanao ara-panà any amin'ny lohasaloko ny fahafatesany midinany azao miaraka amin'ny fahefana lehibe sokafako itoerana ny diny devoly ny fiainanao io araisiko zany amin'ny hery sy fahefana amin'ny anaran'i Jesosy averina aminao transfereko makany aminao ny anjara voatendry rehetrarehetra zay nisy nangalatra amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka nizaniza ianareo olona folo zay vonona mafy androany nizaniza ianao hiditra anaty zay 10 premier zay Andriamanitra anao miracle dans 24 heures amin'ny fiainanao Andriamanitra mpahita fitianao mitsodrano amin'ny mahalelan'Andriamanitra ny tompony hitahy anao io ny tompony hampandresy anao io ny tompony menao fiainana sy voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen, amen, amen. Zay riavagna ny afatra teto androany minao fa nasoanao zay tsy misy asany devoly afaka mamatitra anao intsony tsy misy asany maizana mamatitra anao mino anao fa nizaniza anao nahita nyty vavaka ty na tany amin'ny YouTube na teto amin'ny Facebook na agny amin'ny radio ny fanamasina mihitsy nefa mitahy anao mikasika anao manova fiainanao manana assurance fa androany ariva anao atory am'izay satria misy olona ty hitako amin'ny tontolon'ny fanahy tsy mahita atory anao amin'ny alina androany raiso le dililo resako teo aosorokely any amin'ny lohanao eny fa amangy anao ny ositra ho isy zavatra ho transferen'Andriamanitra makany aminao atonga anao azo tory am'izay raiso ny fanahy ny torimaso androany atonga anao ilamina ao amin'ny torimaso feno fiadanana miaraka amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eto kosa mahita karazana olona maro efa ela be anao mba niandry vola misy olona anagnanao vola misy vola andrasanao eto zao de manonona le onction de transfert zay ho transfere makany aminao am'izay io vola io ho transfere makany aminao am'izay io zavatra andrasanao io ho isy mail ho tonga aminao amin'io herinandro io zay manambara manamarina fa anjaranao le izy mety efa nadingodingonao le izy ela be zay fa ho isy mail ho tonga ho isy SMS ho isy appel spécial ho avy aminao io amin'le dossier andrasanao raiso efa soavana zay raha ianao zany raiso efa soavana izay misy olona eto amin'ny tontolo fandrarana andray transferna onction manokana ianao amin'ny hafanganam-pandeha amin'ny fandrarana ataonao io mino ianao fa zao lelan'Andriamanitra mijoro eto anoloanao zao de nosoron'Andriamanitra tamin'ny fanahy sy ny hery amin'ny osotry ny fitahina. My name is David Blessing. Ho tahinany anareo izanizy anareo efa namafy tao amin'ny fiainako na mbola mafy mitsodrano anareo ho tahin'Andriamanitra mihoatra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Farany manentana anao za
mety misy amintsika miain'ireo managna caméra anao mipetraka fotsiny any an-trano, managna appareil photo anao mipetraka fotsiny any an-trano. Ilain'ny ministère mpanompotsika zany ho an'izay vonona mba hamafia, mila caméra tsika, mila appareil photo tsika. Efa nataoko annonce ihany tato ato, tian'olo vaovao an'ireo sono rehetrarehetra am-piangonana reo nitendratsika. Raha misy aminareo reo satria fantako fa olona be da be no manaraka ny tiany direct ty, mety misy kasin'Andriamanitra ianao mba tia mafy sono, mila sono fiangonantsika avako mila caméra, mila appareil photo, mila ordinateur de haute qualité hoentintsika magnatsara ny any direct sahala am'izao nenay moa de itiasan'Andriamanitra ty no mampivaky lohanay. Misaotra anao zay mahafoya, misaotra anao zay resy lahatra, ho anao zay tsy resy lahatra mamengavy aza sina fimonomononana fa tsy manao fotsiny de zay. Fa raha resy lahatra ianao mba tia anohana hoe mba mety aminany manohana an'ity pasteur David tia, de misokatra ny varavarana regny moa ny numéro téléphone regny mankasitraka atsika rehetrarehetra aza digno ny fivoriam-bavakantsika rapitso. Ho anao zay mpagnaraka ny direct manomboka amin'ny nora maraina de efa mandeha ny direct, fampianarana ngeza be no zaraineo ary tsy miverimberina zany fampianarana jiona fa hafa ny maraina amin'ny enina premier culte ary ambolo madiniky, hafa ny deuxième culte aty amin'ny méga église amin'ny sivy, hafa ny troisième culte après midi amin'ny telo. Marina fa misy fiara mitatitra maimaim-pona avy amin'ny cycle star ambolo madiniky, de mitondra sotro sy vili fa misy fiara misakafo aty amin'ny méga église aty. Ary entanina tsika rehetra mba samby hiaraka anompo an'Andriamanitra rapitso. Ho anao zay eto tampitanana ny Tamatavy tongava ary ambolo madinika amin'ny enora maraina. Ho anao zay agny ampitan-dranomasina na agny faritany afaka manaraka ny direct eto ianao. Ho tahin'Andriamanitra avokoa ne tsika rehetra, naiza ianao mipetraka ka nagnaraka ny tiany direct androany ty. Ny fanamasina mangy ianao, ny fanamasina hitahy ianao, ny fanamasina ampitoetra anao mba ny fahasoavana. Tahin'Andriamanitra daholo de aza digno ndray amin'ny herin'ny androany fitaotantsika magnaraka. Amin'ny herin'ny androany moa tsika de tena iresaka betsaka mahakasika ny tontolon'ny business na hoe fandrarahana no sady ho hisy vavaka ataoko amin'io satria misy koa karazana fanahy mibloqué n'io resaka rabola io. Agnazava misy aminao za amin'ny herin'ny androany, aza dino samy mifampilaza amboary programme fa amin'ny fitora sasany tsy diso rehefa ariva eto Madagasikara sabotsy ny andro 19h30 en direct eto foana pasteur David. Misaotra atsika rehetrarehetra, isaorako koa reto zanako technician zay miara manatotosa ny asa ho tahin'Andriamanitra ny atsika rehetrarehetra. Ho anao zay vonona anohana sy hamatsy ny ministère mpanompoana, io ny numéro téléphone azahoanao anay aza misalasala afaka miditra MP koa zay mba te hiditra MP io numéro téléphone Telma 034 43 io dia misy WhatsApp 34 43 858 15 misy WhatsApp igny ho an'izay mety mba te hifanerasera. Ny tegnako direct no afaka miresaka aminao amin'ireo numéro reo, ka de misaotra betsaka ary misaotra n'Andriamanitra raha mbola afaka niaraka taminao teto. Tsy de ivalampatra loatra tsika fa mino fa mafonja de mafonja ny afatra ny ilainao ny zavatra ndresana teto, ka za hoe maombiaza daholo tahin'Andriamanitra mirary soa manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless.